Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'izao sabotsy tolakandro izay eonatsika izao totorebika ny eo amin'ny 13 May fa ny fo sy ny saina dia samy miaraka manaiky tsika fa samy mieritreritra ny hotoyan'ity tantara ity. Androany dia anao antso manokanao ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, toute religion confondue. Eno tsara ny teniko, za tsy miteny hoe toute dénomination confondue, zany hoe tsy ny resaka kristianina ihany fa religion rehetra. Kristianina, silamo, mpandala fomban-drazana, bouddhiste, tsy haiko zay misy anareo, sy ny sojabe rehetrarehetra. Averiko indray manao antso aho tolo-tanana amin'ny mpitondra fivavahana rehetra, na kristianina izy na tsy kristianina izy, satria zao ny zavatra zay tiako horesahana amitsika dia ty tao anatin'izao tolona mangitsokitsoka izao dia miampanapana ireo tanorantsika ireo ary mitady tolo-kevitra sy tolo-tsaina sy fampahelezana. Dia tena mahita hoe mampalahelo zareo fa tahaka ny ahoana rehefa lazantsika zany hoe tsy mba misy miankadre an'zareo fa lasa zareo samy zareo rery ray zay. Fa ny faharoa dia ty ny zavatra nitranga teo dia tsy tolom-bahoaka fotsiny ihany, mbola maivana be raha mitenitsika hoe tolom-bahoaka. Zany hoe lasa mitovy tamin'ny 72, lasa mitovy tamin'ny 91, lasa mitovy tamin'ny 2002, lasa mitovy tamin'ny 2009. Non, tena tsy mitovy tamin'ny 72, tsy mitovy tamin'ny 2009, tsy mitovy tamin'ny 91 fa révolution ity. Noho izany amiko dia tsy tokony ho lasa souvenir fotsiny na koa ho lasa émotion tahaka ny afomololo fotsiny dia ho levonany dia fahatsiarovana sisa rapitso, fa mila atao hoe gardien de la révolution. Manana devoir sy responsabilité itsika ray aman-dreny rehetra ara-pivavahana, tsy miresaka FFKM, tsy miresaka fiangonana zandrina fa zay rehetra ray aman-dreny ara-pivavahana. Ity zany informel, rafitra informel ny tiako hatsangana fa tsy formel, zany hoe tsy fikambanana mpivavahana ofisialy fa fikambanana ny olona fa tsy fikambanana mpivavahana, tsy organisation religieuse hoe fiangonany ranona mitambatra. Zay masiny zavatra misy raha mahatsikatrinareo tambatambatra ny daholo zareo ao anatina fiangonana, fa eto olona no resahako. Zay resy lahatra tokony fanometanana anao gardien ty révolution ty, zany hoe le foto-kevitra le révolution mila arovana ary mila foazina mandavataona sy rapitso mba tsy hahatonga n'ilay révolution ho matimomoka. Fa tsy hoe rehefa tafapetraka ny filoham-panjakana, tafapetraka izay premier ministre, tafapetraka izay fitondrana dia hoe vita ny tolona. Non, révolution permanente. Aloha zava tsy gardien na hiaro ny fitondrana fa gardien de la révolution, lay foto-kevitra mihitsy mila arovana. Izay mahatonga anao mangataka tolo-tanana amitsika ray aman-dreny ara-drazana rehetra aho, na mpandala fomban-drazana malagasy zany, na ao anatin'ny fiangonana kristianina zany, na ao anatin'ny fiangonana silamo zany, na ninina tsy fiaraha-mivavaka anao atao eto. So ma tsisy anao vidikavilana indray hoe ngafaka miara-mivavaka reo, tsy fiaraha-mivavaka fa ray aman-dreny tanàna ho gardien de la révolution. Faharoa, ny mahazatra atsika hatramin'izay dia hoe miditra tsehatra ireo fikambanana, tsika tsy fikambanana, ireo fikambanana fiangonana na fikambanana religieux ho mpanelanelana. Tsy mpanelanelana isika fa isika dia mpiandany amin'ny fahamarinana. Noho izany dia hitsangana atsika hiaro ny marina, zay le gardien de la révolution.
avelao ry zareo fikambanana miery-mpivavahana hitambatra hanao fanelanelana hanao ny asany anjareo zany tsy ao anatin'izany zahay za manokana fa araky ny teniko hoe tsy afaka ny neutre manoloana ny tsy fahamarinana isika de eto zany a de miantso ny fikambanana tsy fikambanana fa olona atao hoe ray aman-dreny ara-drazana kristianina tsy kristianina mpandala fomban-drazana silamo sy ny sisa satria malagasy de tsy han'ny fiangonana anankiray ihany fa atsika rehetra antso zany ny ataoko eto de afaka manoratra amiko ianareo ray aman-dreny ara-drazana ianareo mpitondra fivavahana anangana anty karazana hoe gardien de la révolution ty mbola veriko ny rahay tsy mpiaro ny fitondrana satria amiko tsy zay le izy satria raha ohatra ka io fitondrana koa miboriko arapisy de hitsangana ndray tsika gardien de la révolution am'izao mba tsy ho matimaty fahatany reny zanatsika reny mba tsy ho matimomoka fotsiny ny asa fitolomana fa hamoa ary apatsiaro tsika zany no gardien de la révolution raha tianareo fantatra ohatrany ahoana moa zany gardien de la révolution zany a na de tsy mitovy aza hoazay malala tantara any Iran misy an'le révolution na zareo moa resaka fivavahana islamika fa tsika tsy zay no rahatsika de misy an'le l'ayatollah zay atao hoe gardien de la révolution iranienne misy ny fitondrana toeratoerana fa zareo mbola manana le guide spirituel eo ambony izay tonga dia mifehy ny vahoaka ray amanontolo mihitsy sur le plan moral io modèle type io no tiako atao fa tsy fa eto na zareo de anjareo silamo manokana iny satria république islamique zareo fa natsika zany a tonga dia mitambatra na tsy kristianina na mpandala fomban-drazana na groupe philosophique je sais pas zay misy anareo any dia zay resy lahatra averiko a tsy entité formelle ity zany hoe tsy fikambanana hoe fiangonana orananina tsy resaka fiangonana eto fa olona no resantsika eto personne za zany en tant que zaho raha manatombotsy Jean-Luc misengagé amin'ny tenako tsy mitondra titre na fiangonana fa nazanaty zany de mipetraka ny maha-pasteur sy théologianina ianao zao raha ohatra ka imam ianao any amin'ny finoana silamo no tapa-kevitra hiditra ao anatin'ity plateforme na gardien de la révolution ty dia tsy en tant que imam n'ilay mosquée misy anao fa en tant que enao fa oui miaraka aminao titre anao maha-imamanao raha ohatra anao mpandala ny fomban-drazana malagasy dia tsy ho tena ny fikambanany mpandala ny fomban-drazana malagasy anao no ho ato fa enao en tant que enao mpandala ny fomban-drazana zany hoe zay zany conviction personnelle izy zay mazavatra informel azy fa tsy zavatra formel satria zao manay aho raha zao fandehany zao zavatra zao a fa rehefa vitany rapitso na ataotsika hoe alay mpanaza tsy mampanina tena reto tanoratsika reto mety ahazo seza ho tonga amin'ny fanirina dia hangatsika le izy non on ne peut pas se permettre de ça hoe de falitsika hoe tafitany tolona ina le tafitany tolona hoe nahazo toerana prime ministre ave ohatra ny candidat ny GNZ nahazo ny toerana ministre ave ny candidat ny GNY nahazo ny toerana je sais pas Sénat ave ny candidat ny GNX de hoe tafitany tolona non tsy ny fametrahana ny olona mpitolona eo amin'ny toerana no hoe tafitany tolona fa ilay foto-kevitra ny aingana amin'ilay tolona no mila arovana marefo io mantsy satria fona retety possible mety hivadika ianareo rapitso rehefa voky sy mahazo 4 ary manana titre d'honneur donc mila olona informel ivelan'ilay structure d'état anao mpanara-maso sy hamelona lakolosy izahay dia gardien de la révolution ny octobre 2025 le foto-kevitra zany dia isika no hamelona zany hoe mamerina indray ka tsika tsy mpanelanelana raha misy fiangonana teanao an'izany anjareo zany fa isika dia tonga dia miditra tsehatra hoe tsy mety ity de miteny ny gardien de la révolution zay zany le zavatra tiako iriko mba hatsangana mba hahatonga n'izao zavatra iainantsika zao satria historique zao zavatra alovany Madagasikara zao misy ny fitavozavozana misy ny maladresse misy ny adalana kely madinidinika adiny njaza misy zany
hoe tsy mifankahazo de misy mpikaramanady hoe tanora satria faty azo plasy tanora atao amin'ny fikambanana ato manao publication manaratsy le tanora atao amin'ny fikambanana ato satria efa tonga am'izay le sakoroka zao misy zany tsika tsy araka tsy andaingy justement reo zavatra toe zavatra reo mahatonga hoe ho matimomoky ty zavatra ty ho iaho ho raraka tany ty ady combat ty raha tsy misy karazana garant anankiray manao ny atao hoe gardien de la révolution. L'homme passe mais les idées restent. Avec vous, les hommes passent mais les idées doivent rester. Donc zazany de manolo tena hoe manolotra antana koa hoe to miantso ny ray aman-dreny ara-drazana rehetra mpadala fomban-drazana malagasy miantso ny mpitondra fivavahana zandrina zokiny miantso ny mpitondra fivavahana silamo miantso peu importe tsy ara ivavaka sika tsy resaka ecumenisme ty sao de misy manova resaka ndray fa resaka lobina na ray aman-dreny hoe andao arovana ilay révolution tsy tolom-bahoaka tahaka tamy 2009 ity tahaka tamy 2002 tahaka tamy 1991 tahaka tamy 1972 fa révolution satria te hanova zavatra isika tsy hoe manova olona fotsiny fa manova zavatra satria laipaka le zavatra tiana ovana ho alaim-panahy mihitsy zany a no zavatra alaim-panahy maro rehefa ao anatina confort de ho andininy ty zavatra ty donc mila olona ivelany le izy mampaneno lakolosy foana mihevitra tady atory farany eto zany dia ho atsika kristiana manokana ny todiako eto za zany tsy ao anatin'lay dinamika hoe andao iara ivavaka eny Antsahamanitra andao iara ivavaka any Tendrombohitra andao ivavaka eny amin'ny 13 mai tsy vavaka le mission atao eto fa gardien de la révolution samy vavaka any amisantsika antsika ho anahy manokana za manana ny conviction personnelako ho anahy tsy aty amin'ny sphère publique no anehoako ny convictionko privé ako averiko ndray tsy aty amin'ny sphère publique no anehoako ny conviction privé ako vavaka ho an'ny fireneko aho eo amin'ny efitranoko mangingina na miaraka amin'ny namako 3 atao fiangonana misy aho fa tsy eny amin'ny sphère publique satria ny sphère publique dia any olona rehetra 13 mai any olona rehetra Analakely any olona rehetra Madagasikara no fa tsy atsika kristiana rehetra donc za zany tsy ao anatin'le dynamique hoe anao ino andeha hiara ivavaka tsika oui mais chacun de son côté fa eto dia fiaraha-mentana ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra hanao gardien de la révolution masarokaro loatra izy satria mafy ny zavatra nanaovantsika ary mbola tsy vita ary zao vao tena ilana ary nefa na tiatsika na tsy tiatsika ny fiarahamonina malagasy de fiarahamonina patriarcal mikonty ny fijoroan'ny ray aman-dreny sojabe amin'ny tanàna na tiatsika na tsy tiatsika patriarcal atsika malagasy zany hoe ny patriarche no tompony teny ny patriarche ny Tangalamena ny zokiolona mpitana azo manga zany hoe nizaniza manana zay titre zay dia manana ny poatsika sika surtout tsika manana liberté maninona zao miteny hoe fa maninona kay tsy atsona zareo fiangonanareo mitambatra tsy mety satria zao azavaiko aminareo sur le plan technique raha vao mitambatra ny institution de voafatotry ny lalàna am'zareo izy mbola ifampiera aloha zahay FFKM mbola ifampiera aloha zahay fiangonana zandrana mbola ifampiera aloha zahay slam mbola ifampiera aloha zahay ariana de lany andreo fa mila olona électron libre tsika ary rehefa électron libre ianao de manana liberté eo amin'ny fanaovana fakana décision zay mahatonga amin'ny teny hoe informel ty plateforme ty nefa ny ho poids ka rehefa hitan'ny mpitondra atsika fa misy le plateforme sojabe eto an-tanàna izay gardien de la révolution ka hampaneno lakolosy isaky misy raha miborioka dia ils seront obligés de nous entendre ary na mialatsiny aminareo GNZ GNX GNY ACDU izy adolo nareo tsy manaiky lembenana rapitso androany nareo mpitolona fa rapitso anareo mety lasa mpitondro de eto zahay anara-maso anareo koa ka izahay no gardien nlay foto-kevitra miarahantsika am'izao azonareo ve le izy donc ty tsy resaka parti partisane fa tena foto-kevitra hoe gardien de la révolution meo tananary aho raha mety amitsika zay voatondro sy voakasiky zany dia io ny fiaraha-miasa afaka manoratra MP afaka miantso WhatsApp zay hitanareo amin'ny page d'accueil numéro WhatsApp koa afaka mandefa mail dia andoatsika ifanometanana fa tena fotoana zao hitsanganatsika manoloana an'izay
zay ngamba no fara teny kely fa farany fotsiny zay tsy de misy ifandraisany am'izay satria tsy mbola tonga le fotoana mbola tsy eo daholo namana fa ity ana personnel hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny fieritreretany fanindrenan'ny prime ministre am'izao fotoana zao a ianao mon colonel mazava ngambany any ny antony idinany olona teny an-dalana fanovana io teny io tompoko malaza zava-betsaka le fanovana rupture totale avec le passé tsy te ahita zahay lohan'olona efa tazanay tamin'ny lasa mafoka zavatra be dehibe zay tsy te ahita zay lohan'olona efa tazanay tamin'ny lasa aty amin'ny lohany atao hoe prime ministre any amin'ny gouvernement tandray technicien ihany tsy hiditra ina filaza zany tsy hiditra débat amin'ina satria tsy azo entina fihetseham-po fa symbolique amin'ny malagasy symbolique aminay gardien de la révolution le hoe renouveau refondation rupture totale fanovana nous zany aza midecevoir anay fa mila nouvelle tête zahay eo amin'ny chef de gouvernement ça ne tient qu'à moi zay mila nouvelle tête zay ka oka retompoko mba tsy ny efa teo aloha no averinareo teo aloha rehetrarehetra nyresako am'izany eo amin'ny poste na premier ministre nyresako eto après le reste ça se négocie mais le poste de premier ministre matoa zahay nidina an-dalambe reny zanakay reny matoa ny olona namono tena tamin'ity zavatra ty dia hoe fanovana makasitraka atsika rehetra dia miandry atsika sojabe ary aho mpitondra fivavahana personnel mifanatona asika ka hanangana an'izay gardien de la révolution zay sotra tompoko